tamin'ny taona 724 nanantena famonjena ny Air Madagascar tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa stratezika tamin'ny Air Austral, kompani avy any La Réunion. Nitazona ampahany lehibe tamin'ny renivola ity kompani ity satria manodidina ny 720 izany ary vinavinaina hitondra traikefa sy fitantarana matianina. Saingy tsy mifanaraka tamin'ny paikady sy ny tanjona ary nisy ady ara-pitantanana sy ara-politika nifanesy. Tamin'ny taona 2024 dia tao anatin'ny redressement judiciaire ny Air Madagascar. Famantarana izany fa tsy afaka nanohy ny asany intsony araka ny endriny teo aloha. Noho nitrosan'ny savovona nanapa-kevitra anangana rafitra vaovao ny fanjakana dia ny Madagascar Airlines azo atao ny manarina ny Air Madagascar hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Le Air Madagascar tsy nivonoana hoe maty tsy nisy rehefa nisy Madagascar Airlines. Io zany tsy ohatrany hoe Solima mivadika Jovena na Galana na Total na Sel tsy ohatran'izay. Io manko tsy mety Solima tsy ianao. Fa ity zany Madagascar Airlines io, Air Madagascar io. Ny piasan'ny Air Madagascar no nalaina natao piasan'ny Madagascar Airlines. Donc zany ny vola tokony alohan'ny Madagascar Airlines taty amin'ny Madagascar tsy naloha. Ny fitaterana iraisam-pirenena zotra iraisam-pirenena rehetrarehetra nataon'ny Air Madagascar omeny Madagascar Airlines ny Air France, ny Kenya Airways, ny rehetrarehetra ny andavin'ny Ethiopian Airlines, ny inako reo rehetrarehetra reo zany mahazo daholo reo Air Mauritius sisa ny Emirates reny daholo mahazo le zotra iraisam-pirenena. Fa inona ny zotra ataontsika Madagascar Airlines? Zotra anatiny. Hoaisanao amina zotra anatiny. Tsika neto amin'ny Madagascar na vita zotra anatiny afaka mandeha tsika ny La Réunion, afaka mandeha tsika tany Paris, afaka mandeha tsika tany Chine. Zany atao hoe compagnie zany. Fa Air Madagascar Airlines zany olona tsy mpidirika zany fa tsy compagnie. Dia avy ireno amin'le compagnie le izy. Zay fotsiny le tany hoe ozy possible que les compagnies mbola miexiste. Hamanina ny mpanjara tia Beoririka mpivarotra tia Morodalina ndray ny atao rehefa existe fa le snow grossiste mamoaka an'le akanjo sy inona akatonareo. Nga misy tsony le Beoririka ambany ndray raha mikatona le snow ataovy le avansat. Zay daholo engely izy ohatran'izay zany zavatra raha zavay. Le tena grossiste zany dia ny Air Madagascar. Fa le mpidirika inona atao Madagascar Airlines. Ka raha ohatra ka ozy ianao hoe azo atao hoe sy maka grossiste ny tompony entana ka ahoana tsy mampi-existe anazy. Nitsarisaka ny Air Madagascar nga Madagascar Airlines nga manino. Ny olona ihany trandrahany hatramina olombelona. Na misy olombelona tsy nandeha fa nijanona Air Madagascar. Foretolana anderanao Madagascar Airlines reto naverina fa tsy nena Madagascar indray niterenao andeha anova sata ho lasa mifantsara indray zany niterenao andeha hiakatra grossiste fa tsy ny grossiste indray niterenao lasa mpanjara fa tsy mpanjara anao karinao lasa grossiste. Zay tsy mampety anazy. Ny fitsabahany politika, ny fitantanana tsy mangarahara ary ny fiankinana tafahoatra amin'ny fanjakana no isan'ny namotika ity kompani malagasy ity. Raha tsy misy fanavoazana lalina sy fitantanana matianina dia mety iverina indray ny tantarany Air Madagascar na dia soloana anarana hafa foana aza io kompani io hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Vovao makasika ny aran'le fambabony le premby firenetsika nahatonga an'ity resaka mpanjakazaka raha ho tonga eto izy ka iaiky koa hoe dia nataonay ohatra mpanjaka mihitsy ny Rajoelina Menakafy na ny any amin'ny ambaratonga ny miaramilany renge raha ho afaka ilaza hoe diso zahay namela ary tsy mba niteny avo akoriny tao amin'ny akademia tao Antsirabe efa nanaovany culte ny fianakaviany ohatrany hoe fianakaviany André Manjaka mihitsy efa nanaovana culte musée andrainy tao amin'ny akademia militaire tao Antsirabe. Zavatra ilaitsika zany satria tsy ahoana manao auto-censure zany hoe mifefe tena le mpanao concertation nationale rehefa tsy miteny lehibe hoe tia ady soko tamin'ny République. Zay ka raha ho avy izy ka ianao an'izay alao izy ho avy ny lalam-pitsarana ny raharam-pitsarana miandry azy eo zay raharam-pitsarana zay maty mety amo ifanazavany ravelso satria zavatra anankiroa zao le marina ry tokarafahamanana rehefa ninona ny prime ministre zany tao anatin'le tamin'ny Maly nisy an'le fiaonana tamin'ny solombavam-bahoaka mikasika andreo le hoe valim-panontaniana mikasika andreo fanontaniana maromaro tao anatin'le fiaonana rehetra ny herinandro ity zany dia nisy an'le hoe
eo am'zato zany le audit efa vita tamin'ireo iny moa zany le nresahany tamisy vo tonga tao mahazo ariva fotoana zany hoe teo roavolana teo hoe manao audit moa zany manao audit anatin'ny telo volana moa le nresahany any izy iny inona no toyany resaka fitsarana mantsy le teo iny notoyany faharoa etsaka ilainetsika io de fa tapaka teo niviny anteny mirepirenena zany hananganana reo voamera-panadiady parlementaire nysan'izany ery Madagasikara mikasika ny base toliara mikasika ny resaka matvy QMM de ny jirama moa zany efa nresahana ihany keo tao anatin'ireny ny vokatra reny zany raha ny tokony izy de tokony mbola mifanohy am'izay zavatra izay indrindra mahatsiaro le général Ravalomana anao enquête parlementaire zay io izy io je mon général de mandeha ny enquête parlementaire fa enquête akaiza traiza satria tsy voasambany koa io loha tsy voasambany any fa misy zavatra hafa hoe mandeha ny enquête parlementaire momba andreny raha reny mitady ho adino ireto zavatra natsangatsangana rehetra de tena lanina fotsiny vola fa tsy misy iasany ty manarapenitra rehetrarehetra ty ity projet présidentiel rehetra lesy mbola lasa misy projet présidentiel reto amitsika zany hoe zay hoentin'ny gouvernement zany efa nataony Ngarajoel tsy koto mihitsy fa nianazy keo tena mila an'izay tantaniny manokana izy sy ny favoritisme ny manokana izy manangana tsy manangana eroa de mandamoka reny tokony avoakany député daholo reny tokony avoakany reny ary misy député niaraka taminy tao tsy maintsy mahafantatra hoe ahoana ny atsipiriany am'ireny fa ny zava-dehibe zay ny tena metrako zavatra raha karazany ohatran'ny fitsarana dolo reny fa le fitsarana politika mba tsy anroany telo atao amin'ny firenetsika tsony zany hoe olona voafidina olona voatendra de lasa mpanjaka kely de tsisy republika tsony eto zava-dehibe zay le ataoko hoe raha isy procès symbolique angamba zava-dehibe ho amin'ny firenetsika sy ho an'ny taranaka mihitsy raha misy zay karazana fifandaharany zay hoe ahoana fa noravaravanareo ny republika teto de tonga ny mpiaro azy tonga ny hafa tsy vitan-drara-pitsarany ty tsy azo singany satria mety mifaray am'izay any satria raha miresaka enquête parlementaire mantsy de tsaroko tsara tamin'ny androny eny falasakorazany moa izy mba mitahily am'le hoe nataony teo niviny ny Sénat tokarafamanana nisy anakefatra de eo zany mikasika ny Covid ny fonjavaky tany farafangana tsy fonjavaky fa mifandrifahana ao amin'ny fonjavaky de anisan'izany anisan'izany koa le resaka le nampatonga ny gaterera kotonarivo nanao démission rehefa avy eo mikasika le resaka doublon sy ny sisa verina am'izay mantsy le izy le hoe iny misy raha mpifidianana miteraka an'ireny de ahoana sy ahoana satria le hoe lasa tsy refesy mandidy mpanjaka rehefa ao anatin'le taorinan'le fifidianana zandretra fa tsy nisy taona mantsy reny tao anatin'ireny fa de lasa ohatra ny asa zay le mahatonga lerenge ohatra ny lasa endriky ivelany ka atao fotsiny satria tamin'ireny za aloha de ratsy vava mihitsy ny tamin'ireny ny anina verimberiky foana fa izy ty ve lasa ny alika vao manango ambato tamin'ireny satria efa ifarana mihitsy le se mandan'le Sénat poitra daholo ty misy efatra tokoa izy tamin'ireny ka ny amin'ity asa satria vola misy vola mbahoaka ampiasaina sy lany ao anatin'io ny commission na ny voamera-panadiady parlementaire mantsy de sy voasolo tena avokoa zany ny avy amin'ny ataontsika hoe akolafy manitsy izy mandrafitra ny antemieram-pirenena satria misy majorité présidentielle iny ko moa zany mbola angalana lenakanatsangana zany ACC moa zany tsy hitany hoe ahoana moa zany nifipetraka zany araka ny lalam-panorenana fa de manaonao karazana passe-passe-bolo anatin'le zavatra miseho zany na samby député ary misy mifampipala ao atsy zao fotoana angah kosa moa za zao tsy mahalala no mahatonga manontany eto angah kosa moa misy hoe fananganana groupe ka hoe ty groupe majorité présidentielle
zay akatsy mihitsy le zay fisehoan-javatra ao sy rapport de force anatin'ny assemblée sy zay fisehoan-javatra zay zavatra anao no mahatonga hoe reto mahay miaraka reto zany de hoe reto zany majorité nino hoe diaviny sy mantena miala tao anatin'ny iromara hoe tsy miakina sy iromara lany tamy TGV de anganana majorité présidentielle izy raha mahatsangana efa io matsy le olana inge hoe voafato le lampanorenana 4e république avy am'le article 72 satria satria manko le resahana io hoe tsika efa tsy 4e république atso zao fa efa edy io le ifaniliana koa anatin'le izy hoe ary mahatonga le fanokevitra misy ampahana mpanao politika zany sy mpanadiady milaza hoe tokony ho faritany mazava hoe amina réglementaire moa zany tsy zay moa réglementaire moa zany fa hoe isy mba metrahana rafitra mazava hitantanan'le firenena am'izao fotoana zao fa tsy voatery andry zay vavitany zay concertation nationale de iresahana foana tatoato zany misy apahana mpanao politika manevitra hoe tokony voka aloha anisan'izany le misy ny toko politika anankiray milaza le hoe lehibeany hoe tokony isy sata aloha le teteza mita autoproclamé zany zany hoe manambaratena sy misoratena ho teteza mita ie ka raha ihany any le ao amin'ny assemblée aloha zay fandehan-javatra ao no mahatonga hoe reto tafaraka majoritaire reto présidentielle na tsy présidentielle fandehan-javatra zay fa tsy ny HCC kosa no ilaza hoe de ataoko batisana ro fa de nareo zany zao ny majorité présidentielle amity io zany misy zavatra mifamaofao tsy mifamaofao ho an'ny olona raha mijery mazava tsika tsy njovintsika le resaka hoe république de malasa de le resaka hoe fanavozana ny république de lasa miavaka ho azy eo hoe tony mbola lalan'ny rinina mahazatra ihany atao anatin'ny assemblée ato paipaika ananiny eo mikendry eka za zany atao nanaitra ary namperitreritra le tenin'ny député Fivoy izy moa mahalana amin'ny teny fa rehefa miteny izy manaitra eko tonga de nanaitra mihitsy le teniny tamin'ny mandeha ty namperitreritra mihitsy isan'ny vohitra moa maly hoe ty anteny miera ty mihitsy ny tena fosotra amin'ny fifampadiana sy ny fanarahana ka inona moa zao manontany anareo itsika teto amin'ity studio ty mihitsy nresaky tsika ndray mandeha hoe tsy mbola nisy maro ohatran'izany tamin'ny fifidianana teo ny rotsaka amin'ny hoe indépendant sy ny voafidy amin'ny hoe indépendant verina zao za tsy milaza hoe anjely ny indépendant io de tena marina mihitsy nyle hoe rehefa misy malety atsy misy any ry fa izao am'ty ndray mandeha tidy zao io de porofo fa na le olona mba te andray andraikitra hoe teanao député na teanao maire mahatsapa tena hoe tsy lalana ho atsony reto atoko mahazatry reto tsy lalana ho anatsony reo ary le mpifidy mahita hoe ny olona atolotray tena hafa no le atolotry reto atoko mahazatry reto zay nge mahatonga le indépendant be debe teo e ka am'ty ndray mandeha ty zany de miandry ory indépendant marina ve le filazan'ny olona hoe enareo de miandro malety siza fotsiny sa hoe tena tsy mahatafavoaka atsika tokoa le adiny kitofety sy makany reto atoko mahazatry reto de hita mifizotranareo zany nanaitra mihitsy le resaky averika ny resaky ny député Rajerson Antoine iny député n'Arivomamo iny tena nanaitra de tonga any am'le nahatsiaro mihitsy za mpiteniteny le indépendant matetika mako ary voatebaka foana satria za moa miainana tam'le tany reo électron libre tsy ana malety sy ny tsisa fa am'ty zany de mipetraka tokoa ny fanontaniana zany hoe ahoana tokoa ary zany ny am'izay rehetra fa alohan'ny andraisana ampiany de tsy maintsy maverina kely zany hoe contextualisena kely akoatran'le mpolo andro zay ifarana fa ifarana ny taona ifarana ataotsika hoe efa ao anatin'ny 10 andro tapany farana zany tsika amaranana ny taona 5 sy 4 de rehefa mififarana ny taona eo
matetika amin'ny ankapobeny zany de ahenona lahateny mpitondra ny firenena ny amin'ny hoe manahoana ny orientation ahoana marina andeha atao asa mitendray mitoraka ty tsy mba isan'ny andrasana koa aloha zany raha tena izy hoe inona zany no lahateny inona no zavatra satria manoloana zany zavatra rehetrarehetra mety hoe samontamonta politika inona no andrasana asa raha mety afaka mba mieritreritra koa tsika hoe inona moa zany zao andrasana amin'ny colonel Michael amin'izao situation izao inona hoeresakitsika ry toky tsinjodi zay ny andrazana satria misy dia ho atao eo misy fikonan-dom-pirenena zay indrindra ka alao izy tsinjodi io tsy ho laza balim-boalavo hoe fampiavanana ny mpiady sezany atao eto salamizany ve amin'ny fikonan-dom-pirenena ho lasa fikonan-doha natoko fotsiny hoe izy ty na fikonan-dohana fikambanana itsorotsy zay misoratena hoe zay nytolona ty nge fikonan-doha-pirenena firenena zany le fikonan-doha averiko eto foana misy heviny anankiroa zay fikonan-doha-pirenena zany fikonan-doha manerana Madagasikara fikonan-doha-pirenena zay fa fahanroan'izay de hoe fikonan-doha le mikon-doha eo de ny firenena zay ny mikon-doha eo ka tsy salvanina de ny eferika ema koa nge zao fotoana fitenena ko rehefa le ohatra zao asana eo amin'ny Noël eo amin'ny Krismasy ny fitenena na ary amin'ny farantaona mihitsy fa ilay izy hoe ho mpanao andromaso ty fikonan-doha ty zava-dehibe zay hoe mpanao andromaso mba tsy ho lasa teny-mbazaha taminay nalala fonao taloha tamin'ny fonao taloha misy an'le disque sy fonao atao hoe la voix de son maître de mba tsy ho la voix de son maître zany hoe tsy niteniny baiko ambony fotsiny na hoe taratasy alefa amin'ny poste tsy ho teny midina no lakasirina eraky ny fikonan-doha-pirenena any rehetrarehetra any fa tena le ady hevitra ho an'le republika mihitsy fa tsy hoe zao ny tiany teny manam-pahefana na ity ny teniny salamizany indraindray manko nge misy an'le de averiko ihany indraindray io misy ohatra hoe anatina commune na anatina distrika mihitsy ara